Aliny alakamisy roapolo novambra 2024 manolotra ny arabo mba piraritso topoka lasy topoka vavy ary manasantsika iray ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Eliza Hermanina. Miarabanao avao koa Mikana Ndrimbolaza magnanako araba misikagna aby mpagnaraka ny TV+ Madagascar amin'ny siarivasia magnasanao sady agnaraka fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Menatsika zao ireo lohatenim-baovao nisongadina ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao na enitra ny 7 novambra ho avy zao nifandinian'ny fitsarana ao Maorisy ny fangatahana fafana vonjomaika ny mpandrarama amin'ny aina Ravatomanga nanambarany tokony hanomezana azy fepotona kanena mandritry ny 2 herinandro ny mpitsabo manokana azy noho ny fafenony toe-pahasalamany amin'ny aina Ravatomanga. Vehivavy iray ny matin'ny herinaratra androany atoandro teo amin'ny fokotany Akadimbahoaka andrefana tokony tamin'ny 12 atoandro ny vehivavy iray 70 taona no nandalo teo an-toerana. Tapany faharoa anatin'ireo lohatenim-baovao nanatanteraka hetsika fanoherana ny fananganana lycée vaovao anatin'ny faritra misy ny EPP Ambohibao amin'izao fotoana izao ireo ray aman-dreny mpianatra ny maraina teo. Mpianatra manodidina ny 20 no nihetsika Ambalavelona omaly tao amin'ny CEG talata maty anatin'ny Cisco Ambodriatrimo. Mpianatra vitsy no nihetsika Ambalavelona voalohany ary nifindra tamin'ny ankizy hafa izany. Ny antsim-piriam-baovao hatrany naemitra ny 17 novambra ho avy izao ny fanjinen'ny fitsarana ao Maorisy ny fangatahana fahafana vonjomaika ny mpandraharaha malagasy maminena Ravatomanga. Nanambarany tokony hanomezana azy fepotona kanena mandritry ny 2 herinandro ny mpitsabo manokana azy noho ny faharefon'ny toe-pahasalamany mamin'ny aina Ravatomanga. Antondra fanazavana mikasika ny toe-pahasalaman'ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga manoloana ny fitsarana androany. Ny mpitsabo manokana azy ny Dr Mahmoud Anifikanina Iro sy ny Dr Sorefanina avy eo amin'ny hôpital Victoria. Nambarany mpisolovava ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga Maître Siddhartha Haoldar fa mbola marify ny fahasalamany ka mbola mila fanaraha-maso ara-pahasalamana akaiky antony mbola nanoizana ny fitsaboana azy. Afampitambavao avy amin'ny Défi Média Info. Et on a eu une longue session en cours aujourd'hui où il y a eu l'audition de plusieurs médecins. On a eu l'audition du docteur Yao, le médecin traitant de M. Ravatomanga. L'audition aussi du docteur de l'hôpital Victoria, M. Sorifan. Ils nous ont expliqué que l'état de santé de mon client est assez fragile et délicat. Il est sous haute supervision médicale et c'est une situation qu'ils auraient souhaité qui continue dans l'intérêt du client et de sa santé. Alors, je pense que les 2 semaines de repos qui ont été préconisées par le corps médical, la Cour a pris bonne note de ça et la motion qui était prévue pour aujourd'hui, pour le relâcher sous caution, a été reportée au 27. Voilà un peu la situation. Affaire à suivre. Araky ny fanatsidikatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia vehivavy iray no maty ny herinaratra androany atoandro tao amin'ny fokotany Akadimbahoaka andrefana tokony tamin'ny 12 atoandro. Ny vehivavy iray 70 taona no nandalo teo an-toerana niankina tamin'ny andrin-jiro vy izy no nisy nitselatra ka tratran'ny herinaratra. Niezaka ny sintona azy ny vehivavy iray teo akaiky raha nahita azy efa niraikitra tamin'ny andrin-jiro fa efa nanomboka nalemy ihany koa ny ilan'ny vatany avy no niala izy maintso ny tompona ndraiky ny jirama hijery akaiky ny fanamboarana ireo taroby mitondra herinaratra miboridana nisy fokotany ao an-toerana fa mampidozy indrindra amin'izao fahavaratra izao amin'ny tatra izay ary fidy Rakotomanala. Vaovao mampalahelo ihany satria misy an'ity poto ty eto akaikinay eto dia nisy loza androany vao teo miseho
misy courant zany izy io dia nisy vehivavy zay sendra nitazona teo ny tanany tonga dia ndraikitra dia maty sur place izy. Ny antsoatana ihany tompona ndraikitra dia ity poto ty vy mangataka zahay mba hanoloana anazy ho hazo satria matetika zany izy io raha filazan'ireto manodidiny reto nefa misy courant paritaka ohatran'io rehefa avy ny orana na le misy ny cyclone na rivotra be ohatry ireny dia misy courant foana zany hoe efa nanipy olona fa zao moa vao nahazo tatitra zahay dia mangataka ny tompona ndraikitra maefa mba hijerana izy ity zany hoe mba hosoloana vy satria manodidina eto aminay zany ankizy kely sy mpianatra daholo reo ary tena eto amin'ny lalana tena lalana izonana mihitsy le izy mba herovana izay loza amin'ny trango izay. Fa nanatanteraka hetsika fanoherana ny fananganana lycée vaovao anatin'ny faritra misy ny EPP Ambohibao amin'izao fotoana izao ireo ray aman-dreny mpianatra ny maraina teo. Tonga hatramin'ny fandorana kodiarana sy fanapahana ny lalana teny amin'ny manodidina ny EPP Ambohibao mihitsy ity hetsika fanoherana nataon'ny ray aman-dreny mpianatra ity. Tsy tokony hifangaro ireo mpianatra madinika kely sy ireo mpianatra efa lehibe raha ny aiain'ireo ray aman-dreny. Hiteraka fikorontanan-tsaina ho an'ireo mpianatra madinika ihany koa ny fisian'ny asa fanamboarana noho ny fivezivezena sy fampiasana fitaovana maro. Nilaza kosa ny lehiben'ny Sisiko Ambohidratrimo fa tetika efa nisitrahana famatsim-bola ny fananganana lycée ao Ambohibao ary efa nahazo fankatoavana ny hanombohana ny asa fipetra ho raisina kosa ny fananganana rindrim-be hanasarana ny EPP sy ny lycée ao Ambohibao. Mampitiny Andrembololona sy Omekarana Efson. Ny afara tamin'ny fifantsehana tamin'ireo ray aman-dreny mpanohana ny asa fananganana lycée sy ireo ray aman-dreny mankatoa ny asa ny hetsika teto amin'ny EPP Ambohibao ny maraina teo taorian'ny hetsika fitakiana nataon'izy ireo ka nandorana kodiarana teny amin'ny arabe. Tsy nitetika asa fananganana lycée anatin'ny commune no toerindreo ray aman-dreny fa ny fampiarahana anaty tokotany iray ny EPP sy ny lycée ho ireo ray aman-dreny dia nilaina mihitsy ny lycée saingy kosa tokony mitady toerana hafa ny commune nananganana izany. Jean tolokevitra ireo ray aman-dreny mpianatra. Tena ilaina le lycée satria ny ankizy rehefa hoe amin'izao fotoana amin'izao moa tsy mitovy amin'ny taloha raha mivoaka ho hatrany ny ankizy mandoa frais zay vao tonga any Ambohidratrimo tonga any Manamamy tonga any Vato kanefa izay eto Ambohibao mila an'ilay lycée dia raha ohatra hoe avy any Morondava zao le ankizy makaty tsy mandoa vavety zany olona andeha ho any Vato mandoa frais kanefa ny fitadiavam-bola amin'izao efa tena sarotra dia sarotra ka tsara le projet fa tsy atao ato amin'ny EPP fotsiny aloha dia mba ahoana moa hoe lycée sy ny EPP fa hiaraka tsy miaraka izany tsy malaika izay ray aman-dreny tsara be le projet anao tsara be jereva lycée zanaka hoe tokony anala CPS zay makorontanina amin'io inona ny fianarana vanina amin'izany mampalay aminanay mihitsy zany. Vahaolana ho an'ny mpianatra n'Arivo ny misedra fahasairanana aorian'ny fahazona ny BEPC ny fananganana ny lycée ho an'ny commune Antehiroka raha ny fanazavanana. Efitrano hatrany amin'ny 20 azaka mpianatra Arivo Mahery no atsangana izay efa nazona famatsim-bola. Vahaolana natolotra kosa ny hananganana rindrim-be ampisarana ny EPP sy ny lycée. Raha izay division izay tokony mahazaka ny hatramin'ny 1000 ny mpianatra zakany ary tsy tetika sy dia tokony eo amin'ny 9 volana eo faharetany izany hoe amin'ny fidiran'ny mpianatra manaraka efa mandray mpianatra ty lycée ty tsy voentina amintsika no mahita zavatra ohatr'izany fa ny lycée Nantsana fotsiny ohatra fa kosany nangatahanay amin'ny mpiara-miombonantoka dia ny hoe fefena Soamantsana ny lycée sy ny EPP zany hoe tsy mifampiditra mihitsy ireo fa ary amin'ny vavahadilany ary miditra ny EPP aty amin'ny vavahadilany aty miditra ny avy amin'ny lycée tsy mifangaro zany ireo fa samy hafa mihitsy fa misy mur de séparation avo be mihitsy. No tanterahana androany moa ny fanombohana ny asa fananganana lycée eto amin'ny commune Antehiroka Ambohibao. Fa vaovao manodidina ny fampianarana ihany mpianatra manodidina ny 20 no nihetsika mbala velona omaly tao amin'ny CEG talata maty anatin'ny Sisiko Ambohidratrimo.
Mpianatra vitsy no nietsika ambalavelona voalohany ary nifindra tamin'ny ankizy hafa izany izay niseho tamin'ny fitabatabana mafy fisavorovoriana ary tsy fahatsiarovan-tena araka ny tatry ny lehibe ny Cisco Ambohidratrimo ny antso mpitsabo sy mpiandry ireo tompon'andraikitra nahafahana ny fe izany tao anatin'ny fotoana fohy faran'izay aingana raha ny fanazavana miady kosa ny fampianarana androany alakamisy 20 novambra sy rampitso zoma 20 novambra anoizana ny asa fanadiovana ao amin'ny CEG Talatamaty araka ny fanapahan-kevitra noraisiny fari-piatidimy mpampianarana ao Ambohidratrimo. Tatra izahay mamitsinandrem-bololona Omega Ranefjona. Ny savorovory tanteraka ny tao amin'ny CEG Talatamaty ato amin'ny Cisco Ambohidratrimo omaly alarobia 20 novambra 2024 nisy mantsy mpianatra nietsika ambalavelona izay nifindra tamin'ny mpianatra hafa niantso mpitsabo sy mpiandry avy hatrany ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Araka ny vaovao niparitaka omaly iny dia nisy tranga hafahafa tao amin'ny CEG Talatamaty ny marainany iny. Izany hoe nisy ankizy nietsika ambalavelona moa izany no filazantsika anazy. Tabataba be ilay ankizy, misambaravara be ilay ankizy, mitsipatsipaka ilay ankizy, mitabataba ilay ankizy, tsy tompony tena antsony ilay ankizy ary tena tsy mahatsara tena. Izay moa dia nananamarina tsara ny antony médecin inspecteur, ny antony médecin chef nanamarina nanao constat hoe namarina ilay aretina. Rehefa tonga ny rehetrarehetra dia tsy nanam-pahefana ny avao amin'ny fahasalamana dia ny antso mpiandry zahay. Ray aloha voalohany nietsika dia rehefa nitatra ilay izy dia nitatra hatramin'ny ankizy 10 izany hoe eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 izany ny ankizy nietsika tao anatin'izay. Fotoana vitsy monja moa ilay izy dia voafe izany hoe niasana tao amin'ny toerana. Rehefa niasana tao amin'ny toerana dia nianalefaka ireo ankizy ireo ary tonga ny ray aman-dreny nakan'izy ireo tamin'ny rehefa tonga ny tolakandro dia indray aman-dreny ireo ankizy ireo efa milamina soa tsara. Voafe tanatin'ny fotoana vitsy ny zava-nisy tao amin'ny CEG Talatamaty raha ny fanazavana trany pepetra ny raisina kosa ny anoizana ny asa fanadiovana ao amin'ny sekoly ka antony nampiatona ny fampianarana. Mba tsy hisy ny zavatra miparitaka be dia nandray fanapahan-kevitra izahay aty amin'ny fahavidiana fampianarana mba hijanona aloha ny fampianarana ao amin'ny CEG Talatamaty mandritra ny androany sy ny zoma fahiasana sy diovina aloha ny manodidina rehetrarehetra dia rehefa tonga ny amin'ny latsinainy miverina soamantsara ihany ny fampianarana ary mino izahay fa rehefa tonga izay fotoana hiverenan'ny fampianarana izay dia efa milamina fotoana rehetrarehetra. Miverina ny sekoly ireo mpianatra amin'ny CEG Talatamaty ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanazavana trany. Ho an'ny Tomasina kosa isika amin'ny ity lavim-baovao manaraka ity. Nisokatra amin'ny fomba ofisialy androany alakamisy ny tompiotazana ny vokatra litchi ao amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Litchi mandidina ny 2 taona no ahondrana makany ivelany amin'ity taona ity raha 9 taona izany ny taona lasa. Niakatra ho 50,400 ariary ny kilao litchi eny amin'ny mpamokatra tamin'ity taona ity raha 500 ariary ny kilao ny taona lasa. Miisa 30 ireo orinasa nahazo ny fahazoan-dalana manondrana raha 30 izany teo aloha ka anisany tsy afaka manondrana ny orinasa sodiaty. Waratsika rehefa avy eo moa izay vaovao miangavy an'ny Tomasina izay rehefa vonona raha ny verina eto Antananarivo kosa indray dia efa manomboka ihany koa tonga eny antsena ho an'ny Antananarivo ny vokatra litchi manomboka amin'ny 500 ariary ny kilao eny amin'ny tsinany Nosbe raha tafakatra hatrany amin'ny 10,000 ariary izany ho an'ny tsena hafa toy ny eny Mahamasina sy Anosy. Tsy mbola mahafapo ny kalitaon'ny vokatra ho ireo mpivarotra mbola somary maintso hiatsara hatrany nefa izany araka ny tomban'ny fotoam-piotazana any amin'ireo faritra mamokatra izany. Tatra izahay mamitsinandrem-bololona amin'sariny Omega Ranefjona. Androany vao nanomboka nivarotra litchi ireo mpivarotra voankazo eto amin'ny tsena Nosbe. Ny maraina teo vao nisy ireo fiara nitondra litchi tonga teto amin'ny tsena Nosbe raha nambaran'izy ireo mbola ireo fiara mpitondra entana tahaka ny sprinter no nitondra izany fa tsy tamin'ny camion araka ny tatry ireo mpivarotra trany. Nanomboka androany izany tonga ety ny litchi dia namarotanay izao 500 dia 2,000 dia mpania misy efatralina misy 5,000 arakaraka ny litchi amidinay eto izany izao manakara mbola maitsomaitso izy aloha amin'izao satria vao manombo. Tsy mbola mahafapo ny kalitaony ireo vokatra ho hiatrany ireo mpivarotra. Mbola maitso ny lokony ampahambetsaka amin'ireo vokatra mandidina ny 20 isan-jato. Araka izao hita amin'ny sary izao tsy mbola mahazo ireo loko mena tena izy ireo litchi ho an'ny vidiny indray mora kokoa izany raha oharina amin'ny fotoana fanombohana
ny fahatongavan'ny vokatra tahaka izao. 5 mbola tsy dia ao loatra aloha, mbola tsy dia tena tonga kolera tsara, nefa misy mividy ka. Vokatra avy any Manankaratra eto no mbola tsy jivain'ny ireo mpivarotra raha tsy manomboka raha-pitsy zoma 20 Novambra mantsy tsy ho tonga eto Antananarivo ny litchi avy amin'ny faritra Atsinanana. Volandroany alakamisy 20 Novambra no nisokatra ofisialy ny tampiontazina litchi any amin'ny faritra Atsinanana izay anisany mamatsy betsaka litchi ny tsena eto Andrenivohitra ho hiatrany ireo mpivarotra. Toetrany isika tao anatin'ny fampahalalam-baovao nanohy ny fitakiana ny fanesorana ny ben'ny tanàna ny Andriamena distrika Tsaratanàna faritra Betsiboka androany ireo vahoaka mpanao fihetsiketsena ao an-toerana. Lainganao fafon'ireo mpitantanan'ny commune Andriamena ankehitriny hoy izy ireo manoloana ny fandanim-bola sy ny alabato izay nalany ny ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana communaly lasa teo iny. Maro ireo tratry ny tsindry sy raha-matahory kosa maneho hevitra manohitra ny ben'ny tanàna hoy ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana tao an-toerana izay voasakana teo ivelan'ny fifin'ny commune androany. Fanazavana hoentin'ny Santatra Diamondra sy Miorana Rindra TV+ Ambatondrazaka. Mbola niverina ny lanja sora-baventy manodidina ny tanàna ary nikasa hiditra tao anatin'ny faritra misy ny fifin'ny commune Andrimena androany ireo mpanao fihetsiketsehana izay manotra ny fitondrany ben'ny tanàna izay voalazan'izy ireo fa lany tamin'ny alabato. Manizingizina izy ireo fa tsy mandeha amin'ny laony ny fandaniana ny volam-bahoaka indrindra ilay 20 miliara ariary. Momba le fandanim-bola sy ny fampidia sy le vola niditra tao anatin'le kitapom-bolan'ny commune anay zany tsisy resaka mihitsy teo raha ny fanazavandresany teo fa narirarirany fotsiny zany zay vahoaka ka hatreto aloha zany dia mbola mitonitolona ary tsy mijanona ny hetsika tao anay vahoaka ratsy tanteraka ny zavatra izay angatanay raha tsy azonay zany ny zavatra angatanay dia ny fialan'ny ramatoa délégué eo amin'ny place io sy ny fialan'ny ben'ny tanàna izay tsy novidinay vahoaka fa mangataka anareo mpitondra fanjakana mahefa any ambony any zany indrindra fa ianao ramatoa minisitry ny fitsarana mba hajereo akaiky ty olana ana eto amin'ny commune Andrimena ty satria tena malahelo zay vahoaka ary mijaly zay vahoaka satria tsy io le olona nametranay fitokisana, tsy io ny olona nametranay fitokisana ka efa betsaka ny dossier zay mandeha any amin'ny ambaratonga ambony any dia mba mangataka zay ny amerenana ny fitsarana ny voka-pifidianana teto anivon'ity commune Andrimena ty. Nosakanany mpitandro filaminana teo amin'ny vavahadin'ny commune Andrimena izy ireo mba hisoroana fifandonana tamin'ireo olona nanatrika ny tatitra nataon'ny ben'ny tanàna Andriamena. Mbola hiamafy ny hetsika raha nambarana izy ireo manana pirofo amin'izao fanoherana izao ireto mpanao fihetsiketsehana ireto raha ny fanazavana trano. Mbola manodidin'izay vaovao zay ihany tsy nisy androany ny fihetseham-bahoaka mitaka ny anaovana fanambarana pahy be maso ny tatitry ny fitantanana ara-bolan'ireo mpitantana rehetra ny fandimby tao amin'ny commune Andriamena distrikany Tsaratanàna faritra Betsiboka. Tsy marina ny filazana fa misy vola 20 miliara ariary ao anaty kitapom-bola ny commune Andriamena distrika Tsaratanàna faritra Betsiboka hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Nambarany fa aka audit izy anao fanadihadiana ny nampiasana ny vola lany rehetra tao amin'ny commune indrindra taloha ny taona 2024 manoloana ireo fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana ny amin'ny fanesorana ny ben'ny tanàna amin'ny toerana indrindra mahakasika ny olana amin'ny fifidianana dia nilaza ny filevitry ny fiombonan'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara fa aleo ny fitsarana no anapaka izany. Fanazavana tateriny Santatra Diamondra sy Miorana Rindra hatrany. Tsy marina ny filazana fa misy vola 20 miliara ariary ao anaty kitapom-bola ny commune Andrimena ato amin'ny distrikany Tsaratanàna faritra Betsiboka hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Nambarany fa aka audit izay anao fanadihadiana ny nampiasana ny vola lany rehetra teto amin'ny commune indrindra taloha 2024 izy. Fa nojerena ny atontam-bola miditra tato anatin'ny commune Andrimena dia hita nanomboka teo amin'ny fotoana izay nitantanako nanomboka tamin'ny volana janoary fa mbola vola mitentina eo amin'ny arivo tapitrisa mahery zay mbola marihana fa ny mananila amin'ny vola io dia mbola tapenany tapombola fanjakana. Natao ny fanambarana tamin'ny vahoaka mba hampazava ny sain'izy ireo ahafahany mandiny tena sy ahafahany mizotra mandeha amin'ny lala marina.
Manoloana ireo fitakiana ny mpanao fihetsiketsena ny amin'ny fanisorana ity ben'ny tanàna amin'ny toerana ity, indrindra mahakasika ny olana fifidianana, dia mitondra fanazavana ny filoha lefitry ny fiombonana ny ben'ny tanàna eto Madagasikara, fa aleo ny fitsarana no hanapaka izany. Mitovy ny fitondram-panjakana dia ny hoe aleo hiasa an-kahalalana ny ben'ny tanàna ary aza saziana ny vahoaka, satria ny fiheverana ny fanakatonana ny branche commune aminay dia fanasaziana ny vahoaka Andriamena. Ka eto izahay dia manao antsoavo amin'ireo mpanakorontana, aleo mifampiresaka any amin'ny tribunal administratif na amin'ny conseil d'etat fa ny taratasy ara-dalàna avy any ny heverinay SNM maben'ny tanàna. Nanao tatitry ny fitantanam-bola tao amin'ny commune Andrimena androany. Dia ho arahantsika ary zao ny resabe. Ny petsy TV Plus Info mampafantatra ny sorona nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny préfet Angelo Ravelonarivo ary nosoloana ny Abraham Rajafetra. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra natao omaly alarobia 7 Novambra 2024 nanapahana ny fanesorana ny Angelo Ravelonarivo teo amin'ny toerana no préfet n'Antananarivo. Manolo azy amin'ity andraikitra ambony ity Abraham Rajafetra izay heverina fa hanosy hanamafy ny asa mikasika ny fandrindrana sy filaminam-bahoaka eto amin'ny renivohitra. Ankoatr'izany, nosoloana avokoa ireo lehibe ny distrika ao anatin'ny boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra, Atsimondrano sy Avaradrano. Ny pejy vaovao 24/7 mampafantatra mainy orinasa Emexal Thomasina 2. Nitrangana hitrany ny orinasa Emexal izay mpanondrana litsia ao Analamalotra, Fokotany ao ihany, commune Tetezamaro, distrikan'ny Thomasina faharoa, androany tamin'ny 3 ora maraina. Olaza fa afo ninina natoraka noho nitarika ity famaizana ity. Vokany dia may avokoa ny ankamaroan'ny entana izay entina hikiraka ranon'ireo letsia amin'ity taona ity, ary tombana no ray lavitra ariary eo ny tombam-bidin'ny zavatra may. Ny pejy famovozana eto Madagasikara mampafantatra isaorana fa tena nisy vokan'ilay casseur de vitesse fa ny embouteillage dia mampiteny mona. Ny pejy Anbreality mampafantatra ny letika androany ny masoandro ao Itikagvik, Alaska manamarika ny fanombohan'ny nuit polaire. Ahatra roa volana be zao ny nuit polaire, ary ho maizina trano ny lanitra noho ny masoandro eny ambanin'ny ilabolatany atsimo. Ny hazavan'ny volana sy ny jiro artifisialy no nazavan'ny lanitra ao toerana mandritra ny 2 volana. Ity toetany ity izay miseho isa-taona noho ny fitongolanan'ny Arctique lavitry ny masoandro mandritra ny ririnina. Ny 20 Janoary 2024 vao hiposaka indray ao toerana ny masoandro. Mikaelis Kamindiamazo mampiseho anatin'ny pejy ny fanambarany fivondronam-ben'ireo teknisianina manokana. Misahana ny fitantanan-dara-panjakana sy ireo mpampianatra mpanabe miaro ny tolona manerana ny Madagasikara, miasa ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Voalohany, manambara amin'ny fomba entitra izy ireo fa tsy azo ekena ary tsy mifanaraka velively amin'ny soatoavin'ny firenena tandalana na état de droit, ny fitsabahan'ny solomavim-baoaka sy ireo mpanao politika amin'ny fanendreny ireo tompon'andraikitra eny fotony, toy ny Dren, chef Cisco, chef Zap ary Taletsekoly. Faharoa, manamafy izy ireo fa tokony omena fahalalahana feno ireo ministera isan'izany ny ministra ny fanabeazam-pirenena amin'ny fandamenan'ireo rafitra sy departemanta tantanany mba tsy hisy teriterina tsindry satria izy ireo no tsarain'ny filoham-pirenena amin'ny asa vitany afaka volana vitsivitsy ho avy. Fahatelo, efa natorotry ny governemanta amin'ny politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavozana PGER izay nona fa hanatanteraka amin'ny atsakany sy andavany ny ezaka rehetra ireo asa-kinina amin'izy ireo. Arak'izany dia mihitsy manantena izy ireo fa misokatra ny tolo-kevitra. Eo amin'ny vaovao ny fitaterana, nandritra ny 10 taona mahery ny tombotrany ny fitaterana entana an-dranomasina anaty conteneur. Tany amin'ny taona 2024 no efa niseho mazava fa hanjaka io fomba fitaterana io ary ho an'ny seranaty sambony Thomasina mahatratra 10 alina sy 2 hetsy ny conteneur niditra sy nivoaka teto Madagasikara tamin'ny taona 2024. Antony nanotarana sy nanavozana ny fandraisana sy ny fikirakirana ny conteneur efa nankatoavin'ny filakevitry ny ministra ny 20 Novambra teo moa ny fanohizana sy ny fantarana izany. Abraham Razafi.
tsy mitsaha-mitombo ny entana anaty kontenera tonga tao Tomasina tato anatin'ny 10 taona. Na dia nisy fihinana-kely nandritry ny crise Covid-19 aza, mbola nahatratra 5 alina sy 4 hetsy ny kontenera nikirakiraina tamin'ny taona 2024. Nahitana fiantraikany teo amin'ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ka nahatonga fiainan'ny fivezivezen'ny entana 4.100 manerana ny tany. Anisan'ny voakasika izany ny seranantsambon'ny Toamasina. Tato anatin'ny 2 taona farany anefa dia tsapa fa nisy fitombony ny fivezivezen'ny kontenera ka tombanana eo amin'ny 400 eo. Vinavinaina hiakatra 2.3 eny izany ato anatin'ny 10 taona manaraka raha vao vantany vita ny fanitarana tetikasa fanitarana seranantsambo. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tetikasa fanitarana goavana miaraka amin'ny fiaraha-miasa Japoney izay aharitra 10 taona, fa hatramin'ny 2024 dia efa nanangana tany malalaka ahafana tobiana kontenera vaovao ny SPAT. Vahana manokana ny toerana izay fitobian'ny kontenera ary ny toerana izay itobian'ny entana izay tsy ao anaty kontenera. Nisy statistika izay natao nisy bazena tamin'izany rehetrarehetra izany. Anisan'izany ny raha nahita teto nisy vinavina izay natao 2014 ano any amin'ny 185 000 EVP no vinavina tamin'izany. Ary ny 2017 dia efa nahita tany amin'ny 245 000 EVP tato anaty poro. Kanefa izany 245 000 izany dia efa nihoatra lavitra ny vinavina izay natao. Ka nampanosika ny poro nanao fanitarana fanindroany iray tao anelanelan'izany. Nanao 5 hectares izay sur fond propre ny poro ihany koa. Izay tsy maintsy natao satria ny 10 hectares izay natao hiaraka amin'ny projet JICA 2023 vao livré. Ka tsy afaka ny andry an'izay nefa tsika tato ka tsy maintsy niroso tamin'izay fanitarana izay ihany. Ankoatr'izany, ny MIC TSL izay mitantana ny terminal conteneur dia nanamafy hatrany ireo fitaovana fikirakirana. Efa tazana ao amin'ny seranana ny RTG taranaka vaovao, aingam-piasa kokoa, ampiasaina amin'ny fibatana sy fampiakarana conteneur. Ao amin'ny terre-plein vaovao mirefy 10 hectares antsoina hoe ASTI no misy andreo fitaovana ireo amin'izao. Tsy ela koa dia ho tonga ny grue na portique aingam-piasa vaovao hanatsarana bebe kokoa ny fibatana conteneur avy eny Antsambo. Efa nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra Andromeny 10 Novambra 2024 teo, efa nohizana ny fanitarana. Mpiasam-panjakana ambony Anjatony no notendrena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarobia 10 Novambra 2024. Nomena lalana ny minisitra hitokana ireo fotodrafitrasany amin'ny fatra noho ny politikan'ny fitsitsina araka ny didim-panjakana no tapahan'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Nosoloana ihany koa ny ankamaroan'ny préfet any amin'ny distrika ny isan'ny nahitana fiovana goavana any anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Zora Barjon. Raha toka nanala mpiasam-panjakana ambony no hita nandritra ny filan-kevitry ny minisitra inefatra ny sesy taorin'ny nanendrena mipikambana amin'ny governemanta, dia fanendrena mpiasam-panjakana ambony indray no nisongadina Omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Raha ny hita ihany koa dia ireo tanora nitolona teny Akanja no mahazo toerana isaky ny filan-kevitry ny minisitra. Nosoloana ihany koa ny ankamaroan'ny préfet manirana ny Madagasikara, isan'izany ny préfet n'Antananarivo. Nisorona tamin'ny toerana ny Général Angelo Ravelonarivo. Nosoloana ny administrateur civil Abraham Rajafetra Setraniana Solomanjaka. Iramankrahana Falihery kosa no préfet n'Ambatondrazaka vaovao izay nahatonga ny solombavomboaka Fidèle Razarapera nampiaka-peo nandritra ny fandarana nataony androany. Sy ny manaiky ny fanendren'io préfet n'Ambatondrazaka io ny tenany. Ary nilaza fa tsy ara-iasa amin'ny olony fitondrana teo aloha io. Isan'ny notapana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fanomezana ho an'ny ministeran'ny fitaterana ny fitantarana ny zotra amin'ny alalan'ny taribina teleferika ary miverina amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena ny fitantanana ny kianjan'ny Barea. Noraisin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fanendrena ny tale general'ny ORTM Lemana Élysée izay mpanao gazety eo anivon'ny Haino Amanjerim-panjakana antaonany maro.
avy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana efa miomana amin'ny iatrehana ny fanadinana ary volana faharoa amin'ny taom-pianarana ny sekoly sasany amin'izao fotoana izao. Raha tsy nivoka-panadinana roa volana voalohany hoy ny mpanabe ireo taranja siantifika ny tena nanahirana ny ankamaroan'ny mpianatra nanampitrotraka ihany koa ny tsy fianaran-desona tafiditra anaty ny paikady hanatsarana ny voka-panadinana manaraka araka izany ny fanarenana ireo lesoka hita ireo mampitombo ny fampiarana ary manamafy ny fanadinana lesona ny mpanabe mandra-patongava ny volana desambra natanterana ny fanadinana famaranana ahafana mampiakatra ny lentany fahaizan'ny mpianatra izany. Antralalarso Omekarnevtson. Latsaka ambany ny faripahaizan'ny mpianatra raha ny hita taorian'ny fivoan'ny valim-panadinana roa volana voalohany raha nitatry ny mpanabe. Nisy akony teo amin'ny fifantohan'ny mpianatra ny korotana nisy ary anisan'ny teraka ny fitotonga ny fahaizan'ny mpianatra. Efa ho avy indray nefa ny fanadinana roa volana faharoa amin'ny taom-pianarana. Mampiatra paikady mpampianarana mafy kokoa noho izany ny mpampianatra entina narenana ireo lesoka hita. Efa manarina zao ny mpampianatra mijery ny hoe eto mampareraka leka izy eto no mampahosahosa ny leka izy dia efa samy manana pédagogie ny mpampianatra na scientifique na littéraire dia manesaka izy manarina an'izay sady efa manomana ihany koa amin'ny examen. Exercice BDB zany no atao exercice BDB dia somary averina kely le fanazavana mafisina zany le lesona nampahosahosan'le ankizy reny. Ny taranja siantifika ny tena tsy voafeny ny ankamaroan'ny mpianatra tamin'ny adina voalohany raha nitatry ny mpanabe hatrany na izany aza hita ihany koa ny akamoan'izy ireo mianatra lesona. Antony hanamafisana dian'izao ny famerenan-desona sy ny fampitomboana ny fampiasana mandra-pahatonga ny datim-panadinana amin'ny volana desambra. Efa mbany teny izy miala tsiny tsy nareo mijery amin'izao fotoana izao teo dia nareo mihevitra hoe momba an'izy zany fedi-panetana mpiteny Madagasikara tsy manao politika tsy momba ny atsina momba ny aroa fa milaza kosa en tant que hoe mpahita ary mpikarika sy mpandinika lalina ihany koa en tant que citoyen ihany koa zany raha ataoko hoe hevitra fotsiny zany fa tsy hevitra zany fa zay le voka-teny fikaroana sy ny fandiniana lalina nataoko amin'ny mampikarika sy mpandinika lalina. Vahiny ny fantarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma araka amin'ny 20 novambra 2024 aorian'ny fotoan'ny fampalambaovao amin'ny fiteny malagasy filim-panentana mpitily Madagasikara. Nampahafantarina ny vahaolana koa filim-panentana mpitily Madagasikara. Vahaolana dia tsy vitany hoe nampahafantarina fotsiny fa nianatra zay le natonga le teniko hoe nianatra sy nandalina ary samihafa dia nanao expérience mystique sy pratique physique namadika ny esprit subjectif au objectif. Mbola tantara be mahakasika an'izay ary araka le teneninao teo hoe aza tonoina ary fandarana manokana ho aranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Fidim-panetana mpitarika sady mpandinika lalina no vain'ny fandarana manokana izay hoarahintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara raha mpitso zoma raika amin'ny 20 novambra 2024 aorian'ny vaovao. Anisika ny fampahalalam-baovao ary zao ireo vaovao tapatapany. Miatra manomboka amin'ity volana novambra ity ny fampiakarana ho R1,000 isan-jaza isam-bolana no raisin'ireo mpisitraka eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiaina ara-tsosialy. Anisan'ny fanivana sy fanatsarana hoentina amin'ny sehatra ny fiaina ara-tsosialy zany ny minisitry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Zaza manodidina ny 3,700 sy 2 hetsy manerana ny Madagasikara no isitraka ity fanivana ity. Anisan'ireo nasiana fanavozana ihany koa ny volan'ny bevoka sy ny volan'ny mitaizakely. Ny taona 2024 no nisy fanivana farany volan-jaza ho an'ireo mpikambana teo anivon'ny CNAPS raha ny fanazavana hatrany. Volam-bevoka moa dia miankina amin'ny abetsaka ny volan-jaza satria x9 amin'ny volan-jaza no ikalkulena ny volam-bevoka ary ny volan'ny mpitaizakely kosa dia x12 an'io volan-jaza io zany hoe 120 000 ariary indroa metaona no azahoana azy ao anatin'ny taona. Vaovao tsara ho antsika tokoa izay satria raha mamola vola paikady ny fitondrana momba ny hoe inona ny paikady ietraiky
ny vantana eny amin'ny vahoaka dia lazaiko hoe fandresena lehibe tsy androany ity satria miatraika direct any amin'ny mpisitraka ny fiahina ara-tsosialy ireo mpiasa izay mikambana atao anatin'ny CNAPS. Ny fampandrosoana ny Madagasikara foana no tanjona sy ireny vahoaka malagasy amin'izao ka izay indrindra no sombony tamin'ireo faneho-kevitra nataon'ireo mpandray anjara tao amin'ny fandarana demokrasia mivantana. Dia ary voaraintsika indray ny akony faneho-kevitra tamin'ny androany izay tateriny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Oui, Madame Lydia, avy any Ambatondrazaka. Tokony averina ny soatoavina malagasy. Ny ampandroso ny tanindrazana no tanjona. Maninona raha verina sy soatoavina malagasy raha faresy manaiky resy akoraina moa ny maresy mibina fa tanindrazana raha manana io asoan'ity tanindrazana ity tsy frantsay ny ratsy fa tsika ampandroso tsika ampandrosona ny ratsy mahatonga ny farantsay hoela dia tsika ratsy tsika mbola firenena mbola tsy matanjaka mbola miankina amin'iretsy mbola tsy manetena ara-sakafo. Demokrasia mivantana. Oui, kosa Monsieur Rochelle avy any Ambodrapeto. Vao niala ny filoha dia lasa simba ny Madagasikara. Fototra ity firenena ity vao niala teo mihitsy ny filoha Rajoelina dia fantatro hoe zay vita ny Madagasikara satria le fahavalo-pirenena sy ireo le mpamotika firenena efa tsy nahazo toerana pahela zany dia miandry kendri-tohana fotsiny tamin'izany nanao zay ho afany teo nanao zay irika ahafahana mandrotana an'ilay fitondrana. Demokrasia mivantana. Nahitana fiovana tsara ny fomba fitondrana amin'izao. Hoy Monsieur Hery avy eny Antanakatara. Isaorana ny fitondram-panjakana dia nahitana fiakarany ny ariarina dia tena hoe kely ary isaorana azy be dia be zay ary momba le ranagasoaly eto Madagasikara dia mino fa ampiakatra ny ariary zany mba ampiena le zavatra afara. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Lafa ny fanatanjahantena taranja jojotso voaositra ho tompon-daka maneran-tany eo amin'ny sokajy latsaky ny 2 kilao zazavavy Iranay Vomanana Ideal Soa medaly alimy kosa no azo ny Ranary Velo Ando mahasoa tamin'ny sokajy zazalahy latsaky ny 27 kilao sambany izy ireo no niatrika izao fifananana iraisam-pirenena izao ary mipetraka ho tantara ao anatin'ny jojotso malagasy ny zava-bitany ho ny filohan'ny federasiona na etsak'ilan'izay kosa dia miantso ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny filohan'ny federasiona taranja jojotso amin'ny tokony ho fampitoviana ny fanampiana ny taranja rehetra ahafahana mahazo vokatra tsara kokoa hatrandry. Roa miara-manana sy fetrany mananjara. Telomen'ny folo isan'ireo atleta malagasy miangaly ny taranja jojotso miatrika ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany izay atao ao Abu Dhabi ny 12 hatramin'ny 22 Novambra ho avy izao. Nasady ny vokatra nandritra ny fitombohan'ny fifaninanana satria nahazo medaly avy hatrany sika malagasy. Nametraka tantara ho an'ny jujutsu ny dingana vitan'ny Ranay Vomanana Ideal Soa zazavavy latsaky ny 2 kilao izay voaositra tompon-daka maneran-tany. Medaly alimy ihany kosa ny an'ny Ranary Velo Ando mahasoa tamin'ny zazalahy latsaky ny 27 kilao. Izy ireo izay sambany nandray anjara tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity kanefa dia izao mahazo vokatra tsara izao ho ny filohan'ny federasiona. Mahavelom-bolo araka izany no avy ny jojotso malagasy ary efa hita taratra ireo mpandimby raha ny fanazavahana. Efa lasa moa ny compétition efa nanao ny ankizy kely dia vaovao tsara moa manana championne du monde anankiray isika amin'izao Ideal Soa Ranay Vomanana c'est ceinture blanche 32 kilos izy voalohany indrindra amin'ny ankizy kely nandray anjara no tafavoaka tonga dia hoe première marche championne du monde vaovao mahafaly dia faharoa lehilahy kely ceinture grise 42 kilos Ando mahasoa Ranary Velo izy indray médaille de bronze
fa première compétition ary vokatra tsara koa anazy. Mba ahafahana manatsara sy mampiakatra hatrany fanatanjahantena malagasy dia tokony ataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fampitoviana ny fanampiana ny taranja tsirairay ho hatrany foloan'ny federasion'ny jujutsu. Ny fangatanay moa zany dia atao mitovy zany federasion rehetrarehetra, tsy hoe koa hoe misy federasion anankiray manontany mametraka demande de subvention dia tonga dia nandro aoriana tonga dia mahazo valiny izy. Tokony hoe misy équité, misy fitovizana ny satria samy fédération samy normalement constitué zany tokony hoe mitovy daholo ny traitement. Raha ohatra ka hoe laviny any filakevitra ny gouvernement tsy mampanina anay tsisy olana fa mba hoe miakatra le izy ary tsaraina le izy araka ny tokony tsaraina. Ho an'ny morondava indray isika amin'ny ity lavim-baovao manaraka ity, misy toerana mahafinaritra azon'ny fianakaviana ivantanana ao Morondava eny Namahora Avaratra, toerana mangina sy matehoana ary misy parking malalaka tsara ao amin'ny Villa Gabriel ao Namahora Avaratra no ahitana io toerana mahafinaritra io sady mety tsara ho an'ny fianakaviana satria dia trano efa misy kojakoja ny tokantrano isan-karazany io toerana io azon'ny fahefa-mividy tsara ihany koa ny iofany. Hoentin'ny Zora-Barzona itsidika ity toerana ity isika. Rehefa fotoana fialan-tsasatra sy rehefa miaraka amin'ny fianakaviana, raha ho an'ny Morondava isika dia misy toerana hafa mihitsy izay ampahafantarina anao. Ety Namahora Avaratra, lalana vao miditra ny Morondava no misy ny Villa Gabriel, somary miditra ny anaty tanàna ny Villa Gabriel. Toerana malalaka izy sady mangingina tsara ho an'ny fianakaviana. Maison haute miisa roa lehibe no azo ipetrahana ato amin'ny Villa Gabriel, trano roa samihafa ary samy manana efitra telo ankoatran'ny salon. Ny tombony dia malalaka tsara ny parking ary azo antoka tsara ny fandriam-pahalemana afaka amin'ny vahiny satria mazaka olona 9 ny trano iray ary mazaka olona 8 ny trano iray. Efa misy kojakojan-dakozia ny trano tsirairay avy. Ary afaka mahandro sakafo isika amin'ny vahiny ato amin'ny Villa Gabriel eto Namahora Avaratra Morondava. Misy toerana ahafahana manao fety sy malomaloka raha toa ka ankalaza tsingerin-taona sy fetim-pianakaviana sady misy hazo maniry afaka hakanaina tsara. Ny toerana raha teo madio sady milamindamina tsara, natao ho zaka ny fahefa-mividy ny fianakaviana rehetra ny fivahinianana ao amin'ny Villa Gabriel Namahora Avaratra. Azontsika atao araka izany ny miantso ny laharana 034 13 456 28 ho antsika anao fa mandria toerana na antany ity toerana ity. Femlafin'ny fanatanjahantena ny fanaitanana sy ny fitaizana ny tanora hiala amin'ny zava-mahadomelona ny singiray ahafahana mampandroso ny fanatanjahantena. Ny mpanao ny taranja baolina lavalava matetika ny tena mirona kokoa ny anatin'ny zava-mahadomelona ka nahatonga ny Rosa Club nanao fanaitanana ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ity tontolo ity haritra 3 volana ny tetikasa fanaitanana nataon'izy ireo eny amin'ireo faritra mena ahitana ireo tanora midoroka sy mitsindrona zava-mahadomelona. Romi Armanana. Matetika voasariky ny zava-mahadomelona mpanao fanatanjahantena indrindra ireo mpilalao baolina lavalava. Tsy miaraka nefa amin'ny fanatanjahantena sy ny zava-mahadomelona raha te ho lasa lavitra amin'ny tontolon'ny rugby ho ny Rosa Club. Noho izany indrindra no nahatonga azy ireo nametraka drafitra fanaitanana ny amin'ireo faritra mena izay tena lasibatry ny zava-mahadomelona. Fampiankina mihitsy ny sport sy ny rugby satria i raha mahalala surtout-tsika amin'ny baolina lavalava ohatrany presque lasa ny zava-mahadomelona ny tena mpilalao antsika nefa zany zavatra zany tena tokony ialana satria ny rugby zany dia tokony ho sport fanatanjahanten'ny olona atao hoe mandroso manana maha izy azy ary zany mihitsy nefa tanjona apetsaka anay atao amin'ity Rosa Club ity hoe mba manana fijery lavitra petsaka amin'ny direct zany dia efa tsy miova ny donina n'ity Rosa Club ity amin'ny Mahatma Gandhi hoe atombo eo aminao fiovana tianao isy eo amin'ny fiarahamonina misy anao na ny zoera dia anisan'izay fa na izay mpitatana komity dia anisan'izay hoe alohan'ny tenenana mandihy ny tena. Tafiditra anatin'ny fankalazan'ny Rosa Club ny 15 taona no moa izao etsika ataon'izy ireo izao. Ity club ity izay efa anisan'ny sangany namolavoly ireo hikita amin'ny baolina lavalava fahiny ary mbola mitaiza ireo tanora sy ankizy misehatra amin'izay ihany koa izy ireo hatramin'izao.
Fifaninanana Petit Chef 2024 ny farany herinandro izao no hiatrika tsara ireo anjeny manaraka amin'ny lalao Petit Chef raha efa nampafantarina izao toy ny lalao ireo mpifaninana tao amin'ny anjeny voalohany ka tafiakatra ho an'ny dingana manaraka. Merci beaucoup. Totosan'ny alarobia folakandro ny antso tamin'ny alalan'ny WhatsApp nampilazana ireo mpifaninana fa tafiakatra amin'ny dingana manaraka izy ireo. Samy manana ny fihetseham-pony ireo ankizy teo ampandraisana ny vokatra, ao ireo faly be, ao ny velitsika, ao ireo namiana neny izay tsikatra ho nanoana azy nandritra fifaninanana. Ny sera izay nilalovan'ireo ankizy ireo no tsiron'ity fifaninana Petit Chef ity ka asaina hatrany isika mpijery hiaino amin'ny atsipirian'izay tranga rehetra nandritra ny fifantenana na ilay antsoina hoe test de niveau tao an-dakizy ny avy laskol. Hatreto dia ilay fampahafantarana ny mombamomban'ireo mpifanina no arahantsika ao aorianan'ny vaovao miampy-famerenana ny alahady folakandro. Manomboka ny alatsinainao avy izao koa no ahitana izay tena nitranga marina tao an-dakizy niaraka tamin'ireto Petit Chef 2024 reto. Eo amin'ny lafiny fizahan-tany kosa indray nisy fiantraikany tamin'ny tampizahantany tonga teto Madagasikara ny antsika fitakiana anseho teto amin'ny firenena farany teo raha nambaran'ny heptatana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nanamarina ny fihinanisan'ny mpitsidika tonga ny fitoerana mandraraha amin'ny fizahan-tany sy ny kompani pitaterana anabakabaka na izany azy efa manomboka miverina tsikelikely ny toetra rata aorian'ny fiverenan'ny filaminana teto Madagasikara tafiditra anatin'ireo paikady istonana mpizahatany eto toerana ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina nasionaly sy raisam-pirenena eny Ivato eo ihany koa ny arenana sy amelomana indray ny seranam-piaramanidina nasionaly hafa eto toerana hoy ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Anitra Ralalarso. Efa nihatsara ny tahany fahatongavan'ny mpizahatany teto Madagasikara tao anatin'ny herintaona raha oharina tamin'ny teo aloha. Efa nahatratra roa hetsy sy iray tapitrisa ireo tonga nandritra io fepitaona io raha nitatry ny mpitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe. Tsy fiantraikany tamin'ny fahatongavan'ny mpizahatany indray nefa ny hetsika nisy teto Madagasikara nanomboka ny farapara ny volana septambra lasa teo. Nanamarina izany ny mpandraraha amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny fandraisana mpizahatany ny kompani pitaterana anabakabaka samihafa indrindra ny any Eropa. Na izany aza efa andalam-piarenana ny fahatongavan'ny mpizahatany amin'izao ary tafiditra anatin'ny paikady isontonana azy ireo fanatsarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Amin'ity taona ity tsika misy kely an'ilay korotana teo fa mbola manateny tsika farany taona ho hitantsika eo ny bilan hoe manao ahoana ny tena hoe isa farany izany. Izay fa hitanay aloha ny hoe misy fiovana mino fa nareo koa mahita hoe misy fiovana raha nijerentsika ny tranotseranana iraisam-pirenena taloha sy ny amin'izao alohany dia hita hoe misy fiovana na ny fandraisana mino koa efa hitantsika koa fa ny ary amin'ny nasionaly koa efa navoazina ny fandraisana ny mpandeha eo am-pahatongavana dia eo am-panavoazana ny tranotserana ny mpandeha eo am-piainganitsika zany izao. Ho atao lara-pahamiany ny fanjakana amin'izao ihany koa ny fanarenana sy fanokafana indray ireo seranam-piaramanidina madinika anatiny izay efa tsy nandray sidina intsony. Dia ho jerevana zany ny anaovana business plan vaovao ahoana no iredémarrena izy ireny satria zareo any Maroantsetra, Mananara, Antala amin'ny côté est zany tena mila connectivité aérienne haingana dia haingana dia ho jerevana akaiky mihitsy zay. Anisan'ireo seranam-piaramanidina mbola nahazo indray ny amboara ho seranana mendrika tsy voasafidy amin'ireo seranam-piaramanidina mandray mpandeha latsaky ny roa tapitrisa isa avy amin'ny ACI Afrika ny seranam-piaramanidina Ivato raha nitatry ny mpitantana nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpandeha. Ny horantsika ary zao ny voambolana. Atofoka izay ndray voambolana hoentina amintsika androany. Voambolana hoentina ilazana fa leo tanteraka amin'ny zavatra iray na maromaro mahalaza azy amin'ny teny frantsay hoe dégoûté na ihany koa hoe écœuré. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra
ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity tofoka tanteraka amin'ny fihinanana ovy izy rehefa izay foana no nandrahoana ho sakafo eny na dia niovaova aza ny fomba nandrahoana ilay ovy. Voambolana izay hitantsika ao anatin'ny fehezanteny manaraka ity ihany koa tofoka amin'ny aratsy ny lalana ilay mpamily mandra-pahatonga ny tany an-toerany. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Waratsika kosa zao ny eo ara hoe. Wow, Choco! Rose sucré, Choco Buzz, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Evanilano. Nulchawana. Moteur! Santo! Fa tena mbola tena manitra be raha ty fiaranareo ty tena nahazo nareo na zany ty. Tsara? Tena milay. Za tena mitsiriritra mihitsy. Ty zao mba tokony mba misy fotoana mba ampindraminao anah mba izesy afaka kely. Mba tao hoe mba vola azy tamin'ny fahamarinana ve ry tanana antony? Ina? Mba azy tamin'ny fahamarinana ko tena mitapy firetana laza zay tsisy antlony dia zao laza sady manana siry manja be, manana fiara glady be la. Elahy hoa mila miasa dia miketrika. Miasa elahy dia miketrika dia mahazo tomobile. Zay io zao projet ana io zao zay nge miketrika nge fa tsy manany. Ay zo i10 taona zay tsika sy elahy ny resaka ny mandirina do hitady asa. Zo ila ty jiri zo ila. Sady nareo ohatra ny be rendrarendra be zany a, be sipasipa kely, mandendeha miray foana tena koa ke bogosy. Bogosy fa elahy tsy ho tafa mihitsy raha zany foana ny toetrany lako. Io zao mitsy miantso. Maneno be inona zany iny? iPhone. Le numéro orange inona iny? Allô? Naziral. Ay io izy io. Allô? Bonjour Nji. Bonjour. Mbola tsy mbola maty telefonina atsika ao le puce iny ao fa tsisy poste tsika zao. Fô vity 4x4 fotsifotsy zay aty. Inona mo marika? Inona marika anty? Fô vity 4x4. Mazda. Mazda be mihitsy. Mbola vonavinanao ese zao io inviteko aty talisy le sakaizany iny le vadiny iny. Aveo zao anao lavazy dia mety andeha hitaditady pizza, tacos na ohatr'izany. Miaraka amiko angandry dia mba ekendry an'izay le fitiavana iny ko mivandy zao efa tena tafako. Entiko any pefy, amoramanga, entiko andry atsika mivaikako. Mastory Italie. Le toetranareo zany tsy miova. Veko raha iny kozinanareo iny. Veko be raha mba iny lasa silam-panahiko. Miaraka amintsika teo? Fatako nanangy zany. Ka za nge tsisy telefônina. Mbola miantso an'izy fa rehefa miantso izy dia teneny foana. Hoe an'lahy ty. Da mba indramiko. Ahoana raha tonga ty izy dia miona? Dia mba indramiko kely tiako. Mba sesiteko kely fotsiny izy. Zany mba na. Dia ahoana raha mba fona hoe tena hiaraka le olona nefa diso fanantenana? Inona ma diso fanantenana? Ka tenenina fotsiny izy hoe mbola indraminareo le izy fa anay ihany. Koa mety ilainaiko. Anay ety ny lano volanay matiodio e. Dia ino zany koa le sipa hoe anay. Ka zany zay le mavoanareo nareo afaka dia tsy mba ampinareo le bandy mba izesta kely dia mba amin'izay koa mba afaka. Manina nefa raha miasa e. Elahy tena pina amin'izany hoe mitedava asy miasa fa tsy ohatr'izao foana ve le sy hatramin'izay. Tsisy olona hoe tonga dia manakarena be tampoka ohatr'izao zany fotsiny fa mila miasa. Vola mila tedavina fa tsy hoe dia hoe tonga eo vola. Hoe mindramindrana dia manindrimindra. Dia mirevirevy dia. Tena resaka tena fanampiana zany. Taramiko ange hoa imbavinareo iny. Tsy ariko tsy omeko an'lahy mihitsy aloha. Aza meny zany lakle. Koe lavaka avadiko fa mibavin-lahy iny iny tiako. Ny fiezahana eo amin'ny fiainana no mahatafita, aza matikambo amin'ny tsy an'ny teny. Coupé dans la boîte. dia makasetraka tsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany Eliza Hermanina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko.
vaovaoan'ny Tomasina nosongadina hoentina amintsika androany nisokatra amin'ny fomba ofisialy androany alakamisy 20 novambra ny tompiotazana vokatra letchi ao amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Letchi manodidina ny 2 alina taona no aondrana makany ivelany amin'ity taona ity raha toa ka 4 sy 2 alina taona izany tamin'ny taona lasa miakatra ho 50 sy 2 ariary kosa ny kilôny letchi eny amin'ny mpamokatra tamin'ity taona ity raha toa ka 500 ariary ny kilao ny taona lasa misy 30 ireo orinasa nahazo fahazoan-dalana manondrana raha toa ka 30 teo aloha ka anisany tsy afaka manondrana ny orinasa Sodiat. TV+ Tomasina. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nanomboka androany alakamisy 20 novambra ny tompiotazany vokatra letchi 20 sy 2 ho an'ny faritra Antsinanana sy Analanjirofo. Nanomboka tamin'ny 4 tolakandro ny sokatra ny sakany teny amin'ny lalam-pirina fahadimy tao Analamalotra. Nahitana fiakarana 50 sy 2 ny kilôny vokatra letchi akany ry mpanondrana amin'ny ry mpanangom-bokatra tamin'ity taona 20 sy 2 ity raha manodidina ny 500 sy 1 ny kilao tamin'ny tompiotazana teo aloha. Nahitana fitomboana ihany koa ny letchi aondrana makany ivelany amin'ity taona ity izay milanja 2 alina taona raha manodidina ny 4 sy 1 alina hatramin'ny 7 sy 1 alina taona teo aloha ka vokatra letchi 500 sy 7 taona miainga amin'ny sambo voalohany. Namafisana kely an'izay voalaza rehetrarehetra toa dia mahakasika an'ilay vidiny hividianana eny anivon'ny collecteur araka ny voalazako toa anisan'ny ezaka na koa hoe réforme nentina atao anatin'ny seha-piariana letchi ny fahafahandreo mpisehatra rehetra ny resaka ary nametraka ny marimaritra iraisana atao anatin'ny fametrahana izany vidiny hividianana an'izay letchi izay ny amin'ireo mpanangom-bokatra ka nahitana fiakarana izany raha mihoatra tamin'ny taona lasa ary ny tombo avy ny vidin'izany ka tena afapo ireo mpisehatra rehetra indrindra ny ireo mpamboly. Izany dia anisan'ny tena hoe ezaka zany natao tao anatin'ny fanatserana ity seha-piariana letchi ity. Ary 2150 ariary ary efa nisy ireo retour na koa hoe afaliana avy amin'ireo mpisehatra indrindra ny mpamboly zany mahakasika izay satria mety amin'ny tombotsoan'izy ireo izany satria nahitana fiakarana eo amin'ny 20,000 taona eo no vinavinaina ho aondrana amin'ity taona ity. Miisa 7 iry orinasa anondrana letchi makany ivelany eto Tomasina amin'ny tompiotazana 20 sy 2 ity raha 2 izany isan-taona. Misa 30 iry nahazo alalana anondrana letchi tsy nahazo alalana manondrana ny groupe Sodiat ary orinasa ray mainy omaly alina. 30 zany isan'ny ireo mpandraraha nahazo ny agrément ary tsara ihany koa ny manamarika fa nezahana no alalahana kanefa tsy fanalalahana kaboraraka izany fa manaraka ny fepetra voalazan'ny lalàna. Nisy fepetra voalaza maromaro ka zay mpandraraha mafeno an'izay ihany no mahazo n'izay taratasy ahafahana manondrana izany. Ary tsika koa ao anilan'izay dia mametraka ny atao professionnalisation na koa ny fahamatianina ao anatin'ny fanatanterahana ny asa mba ho compétitif na ametraka an'izay fifanana an'izay ao anivon'ny iraisam-pirenena. Dia araky ny vaovao hitantsika androany dia nisy orinasa anankiray nahitana niatra navonana koa hoe famaizana teo anivony raha ny vaovao eny dia ny fisiana court-circuit zany ny antony nahatonga an'izay famaizana izay kanefa efa miroso ao anatin'ny fanadiadiana. Nisy ihany koa ny fijerena akaiky ny mety ateraka izay fahamaizana izany indrindra mahakasika ny kotan'io orinasa io ka efa mifampiresaka teo anivon'ny vondron'ireo mpandraraha mpanondrana letchi ka misy orinasa roa amin'izy ireo no vonona andray an-tanana ny kotan'io orinasa io tsy nandray anjara tsony ny Sodiat tamin'ny tindray mitoraka ity ary nozaraina tamin'ny ireo mpisehatra rehetrarehetra eo anivon'ny vondrona ny kotan'izy ireo ary natao mazava tsara sy tenerana ny nizarana ny kotan'izy ireo ary nanaiky daholo izy ireo nanao soni ny taratasy fifanarahana mahakasika izay fizarana kota izay. Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tompiotazany vokatra letchi teto Tomasina androany ny ministry ny varotra ary tompon'andraikitra ara-panjakana eto Tomasina.
izay mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny ariva ty tompoklasy tompokivavy ankasitrahananareo sy ny saraka taminay hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny magnaraka koa veloma tompoko